ilay vadiny raiko tantarany toy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saoly Malala Rabary Manantsoa. Nolaloviny Ulik, Clara, Niony, Saoly Malala. Mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara, Mpanatotosa Ulik Andriamanantena. Toiny Wai, manahoana matoraoly? Ndry tony fanja. Andray manahoana nareo mianaka? Salama zazakely? Io, salama tsara. Fa tsy na olona nga? Ka manana niza mba ho tsenainy ety fa tsy vony moa hoe. Nisy fiamorany retsy nifatongavany fiaramanidina dia izao mbola taraiky ety izao ary nareo mianaka? Zay indray dia tena dadandrindry. Ay, rindra tokoa moa tianarany. Nanao mission tany Mahajanga tany izy dia tonga zao atoandro zao. Ay, tsara kosa zany. Sady mba mitondra ndrindra kely mitsangatsangana nge zany ndry Zay indrindra. no aretsy. Najanona zany ny fianarana. Ndrisy mantsy. Voaziko mibaka dia naleoko nanambady. Misaotra an'Andriamanitra aza mba mino fotoana nerana ny tsy nety nataoko. Ary mba aiza va malala tiny? Sa tsy tanao tsony? Any am-pitany izy. Ay! Ivony zao no mifanirasera amin'ny akaiky any. Rehefa tonga zao izy vao mba malala vaovao satria tsy dia afaka mivalapatra roatra koa ngeky rehefa miantso amin'ny telefôny. Zay aloha e. Ary le ndresa tsy vaniny? Any izy any. Efa herintaona lasa angambizay no fakahitana farany. Manina azy angatindry. Sanatry, zavy. Tsy atao mason'olona aza fa tena kely saina tokoa ngia tamin'irendra matora oly. Oh, karetsy. Efa impiripiry moa ivony no mba nananatra fa dia loza koa le fitiavana rehefa tsy mahay miaina azy. Ny zava-dehibe lazaiko indry dia ny fahaizana nanitsy ny dia fa tsy nanohy ny lalan-dratsy nale teo aloha. Ratsy zany any akady ny hafarana. Fa tena misaotra nareo mianaka aloha fa tena nanampy tamin'izay lala-mainty izay nareo e. Asa angamba izay ny hafarako raha tsy teo nareo Ka nateo aza moa zay retsy. Rehefa tsy indrindra eny nandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fiainandry tsy misy azonay natao e. Io ane dia enao ihany ny tompony teny farany. Tsaroko hatramin'izao le fitenin'ny vony hoe tsy maintsy misy farany daholo ny zavatra rehetra ary izay nafafin'ny olona ihany ny jinjaina. Iny efa tonga amin'ny fiaramanidina. Aleo aloha ilozanay mianaka ianao raha matora oly dia mampamangy any amin'ny vony any. Andao retsy fa dia mirary soa indrindra veloma. be dia be zavatra niova sahady taty izany roneny. Tsy dia betsaka fa tsy tadidinao tsony. Ka inona ny vaovao taty? Toy ny vola-kakafotra retsy ny omaly tsy miova. Zany ve? Ary ilay raha ariny rehetra arivo moa nanao ahoana hono? Efa ela koa ny tsy nahita azy fa raha ny onanay farany dia tsapako hoe nanenina tamin'ny zavatra rehetra nataony izy. Indrindra moa fa izay mafy nampitondrainy ny Malala vadiny na nenenany daholy. Zany fa efa ny teny amin'ny Malala ihany neny. Dia tena olombelona le vehivavy roneny. Tena marina mihitsy. Hoy anaka po hoe raha mba maromaro ny vehivavy malagasy tahaka azy dia ho sambatra gasikara. Fa hono miara-miasa moa zany nareo. Tsy miara-miasa izay fa ny toeram-piasany no eo akaiky ny fianaranay dia mifankahita matetika eo foana e. Dia nanahoanako tokoa kiny fankahalalànareo? Izy efa nafantatra hatraty Madagasikara dia avy hatrany izy dia niresaka dia niraisiko tsara satria koa efa nitady azy ela taty e saingy tsy hitako ka tsy tany no nionana. Aza matahotra hoy izy fa tsy misy hevitra hafahafa mihitsy ato amiko momba anao. Ny fangorahananao aza ny betsaka ato amiko
dia asa fa mora ny fandray izany ho azay raha misy mahita dia tony hoe ny fampiteraka satria hafa mihitsy ny fifandraisanay izany a dia inona ny tena mba resaka reo e betsaka fa matetika mba famerimberiny dia ny fomba tokony hiatrehana ny tokantrano ratra izay mialohan'ny diranao amin'izany fanambadiana izany ozy izy a dia mila misaina tsara maka ambony maka ambany izay vao manapa-kevitra rehefa tonga ao manko izy izy tsy misy hidiran'izaniza fa ianao sy mivadinao ihany miankina amin'ilay vadinao koa nefa satria raha olona tsy mitompo-tsaina loatra ny vadinao dia aleo mivonina avy hatrany hiatrika samirery ny fampandehanana ny fiaina-tokantrano ka tsy efa tsara vatsy izany zao ndre raha hiditra amin'ny fanambadiana ary efa mba manan'olo tiana ve aloha zaty zanako e ay tokoa adiniko aneniny adiniko ny teny an'izay tamin'eny ho avy amin'ny herinandro ambony io izy fa tsy tafaraka izay izany ay kosa tsaraka izy izany fa zasa gasy aloha gasy ka gasy ihany saingy raha mahita azy dia tsy misy ahafantarana azy mihitsy hoe gasy teraka tany tsy nisy dia very mihitsy angamba ny mahagasy azy ny fitenitsika no mba hanitsy navelany mbola gasy izany e misy angeretsiny amin'ny akamaroany ny gasy mipetraka any tsy mahay ny fiteniny intsony na mety mahay fa mba te hiseo sy te hiavaka fotsiny rehefa tonga aty e eno a dia toy izy aloha le resaka mikasika ny malaly tomba tena lina ki a nisy famelabelara-kevitra izay oa tamin'ny andro ny vehivavy eran-tany dia nandeha mivadina tamin'ny fahita lavitra le izy fa zany ho ano atao hoe raha navela igalambona angamba ny faharetan'ny fandaharana tsy ho vitana nandritra ny ray volana azy fantaniny zao tena nahaliana be andrareo izany atao hoe vehivavy malagasy dia tena hainy malala tsara angamba ny nanasongadina ny kolontsaintsika dia zay mihitsy koa le mahaliana ny olona izay etsy an-daniny fa tena manana fovolamena le vadiny ray koroneny nataony ohatra mihitsy ane tenany amin'ny vehivavy malagasy hoy izy mitafienatra eo anatrehan'ny fiarahamonina raha toa ka hoe mitory fitiavana amin'ny dehilahy izany ny fanajana ny mahamasina fanambadiana dia anisan'izay mahasaro-piaro ny vehivavy malagasy ary na inona sedraina dia tsy maintsy hatrehana satria manana ny anjara toerany lehibe ny vehivavy any aminay dia nazavay ny mahafirenena ny firenena reny ny fototeny ao anatiny io izy ary hiantsona ny nosina iray manontolo ny teny hoe firenena izany hoe raha tsy eo ny reny tsy misy izay firenena izay sambatra laza enaheno n'izany ka eneny e zao efa maheno dia toizako eny eky aminay malagasy hoy izy dia ny zanaka no arena any ka maharary izany hoe tsy miteraka izany ary rehefa tonga kosa ny zaza dia tsy mba azonay vehivavy malagasy ataony ny manankina ny fiainany zanakay amin'ny olona satria sarobidy sy naharary anay iny nitondranay fahoriana ny nanananay an'iny ka mahasaro-piaro anay dia nisy vehivavy eropeanina nanatrika ilay fotoana aza moa tsy nahitra fa nanontany hoe fa nahoana ny tsy mba mitrotra nareo vehivavy malagasy na dia efa miaritra izay tokony tsy heretana ntsony aza ao anatin'ny tokantranonareo e fa nydanaka daholo hoany rehetra ny nanazavany azy neniaona tsy nanaratsy ny lehilahy ve izy amin'izany fanohitra amin'izay aza ny nataoniko io indray hoy izy dia miankina amin'ny tsirairay tsy hoe tsy mitsotra ny vehivavy malagasy fa samy manana ny fahaizana mitondra ny fiainana manoloana n'izay olana sedraina satria tsy ary mitovy fa samy manana ny fomba fiseho manko ny olana fa ny iraisanay hoy izy dia ny fomba hitiavanay ny vadinay zahay rehefa ty dia tena ty ary eo matetika no anararotana anay fantatry ny lehilahy aminay ozy izy saingy misy ihany koa ny tsy fantatra izy ireo fa izay fitiavan'izay dia manarina zavatra maro vitan'ny vehivavy malagasy ny mampiaina izay fanaronana zavatra maro izay ao anatin'ny tokantranony tsy misy mahalala mihitsy aty ivelany hoe misedra olana zahay fa izay irery ihany no mizaka an'izany satria ny fotom-pisainanay vehivavy malagasy izay nolovainay hatramin'ireo taony tany aloha ary tena fahendrena malagasy dia manao hoe ny tokantrano tsy ahaka
fantatry ny lehilahy malagasy zany ary ireryany izy ireo tokoa rehefa nivady maropery amin'izay rehetra tiany atao fa de nijanona elaela izay mihitsy izy noho ny tonga teo de nany hoe tsy ny lehilahy malagasy irery ho izy fa ny lehilahy rehetra eran-tany mihitsy raha mitrotra anatin'ny fahendrena ny vehivavy de betsaka ny lehilahy mivarina any akady raha tsy mahay mamindra sy tsy mahay mandrelesona tsara satria nahoana efa zatra mamatambonina ny lehilahy ho izy ka tsy tetady hafa intsony raha nahatsapa fa tena namety ny fiainana izay rehetra ny arahany ena tamin'ny vadina satria matahotra izy fa so tsy ahazaka izay efa nizakainy teo aloha izay tsy ho zakany izay efa nizakainy teo aloha zany izay manaraka mbola ho tadiavina raha toka ilozana izy de azagaky sika ho izy raha misy lehilahy milalao vehivavy fotsiny sisa nataony rehefa nilozany vadina satria tsapany fa tsy misy mamintsony ny fiainana de nitsangana daholo ho any rehetrany nitehaka tsy nisy farany ary ny nahavariana ngeriny eny na ny lehilahy nanatrika kosa tafatsangana daholo ka iza kosa mokiny tsy aka sitraka an'izany tena nitondra avo ny asy ny vehivavy malagasy mihitsy ane zany zavatra nataony malaly zany a ka ineny angahoana ny fanotofa amin'ny mpanao gazety hoa izy avy eo nanao fandarana tamin'ireo radio sy telenisy tany ary ny ampitson'le famelabelarana de nivoaka lainona tamin'ny gazety rehetra izy nalaza tampoka ozy ny fitenenany zao izy ihany zao a nanangana fikambana-behivavy azony rehetra idirana tsy manavaka amin'ny lafiny rehetra de inona moa zany zao natao amin'ny fikambanana io fa de hoe mifampizara ny olana mahazo ny vehivavy de samy miara mitady vaolana sy maneho ny heviny eo miaiky ary neny tena maiky efa tena afakely le vadiny raiko asa mitapin'inona nga masony zato roa izy moa izy teo raha harindretsy arivo nasa nitapin'inona masony tsy mba nahita zay vatosoa tao aminy zay hitany tena fantany mihitsy saingy izay le hoe adala tsy adalana tsony zany reneny adaly tena fanaininy i malala tsy te hiaraka amin'ny olon-kavintsony angamba fa ifantofany lehilahy hoa izy ihany zany ve misy fotoana aza manao complice mihitsy zay amin'ny fahasahina be loatra ataon'ireo lehilahy mangataka fotoana eo anaminy fa endra le vadiny ray koroneny de iza koa rety zany miandro vahiny angany eny tsy misy nizanizandrasako ka izy ary zany andana jereo retsy aleo jereko ary manao ana tompoko bonjour mademoiselle sa madame madama tompoko ao vare raha matora olo zay neny anao olona tedavina irandretsa marina mandrosoa ianao mandrosoa fa androso fa angamo mananjanaka ianao raha oly zany hoe ay ianao zany nondretsa io za malala tiana ny anarako avy mipetraka ny velany afa neny ny fiantsona iaka izy rehetra anazy malala tiana ieny tompoko anarana tsy de vahiny amin'nao loatra nga le anarana izay le anarany vadiny ndraiko raha tsy fantatrao mifaraneto ny tantara mitoy tamin'iny herinandro iny ilay vadiny raiko tantara mitoy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saolo Malala Rabary Manantsoa nolalaoviny Ulik Clara Niony Saolo Malala mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara mpanatotosa Ulik Andriamanantena